lehibe ny resaka hoe misy resaka séquestration tadiavin'ny solombavambahoaka avaty amin'ny fitondrana hoe atao amin'ny solombavambahoaka hafa mba tsy hafahana mifidy ny émotion de censure manao ahoana ny mahakasika an'izay solombavambahoaka ny re tompoko aiza nisy olona ifampiséquestre zany tsy mety zany fa solombavambahoaka zany a olona manana ny maha izy azy. Ao anatin'ny latsabato izay atao mahakasika ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement teny Tsimbazaza eto Anosy misy aminay amin'izao fotoana izao eto amin'ny Carleton Anosy raha ny fantatra amin'izao fotoana izao ety an-toerana dia misy ireo ampahana solombavambahoaka eo amin'ny 20 eo no ato anatin'ity efitrano lehibe ity zany hoe any amin'ny farany ambony any mivory tazomina tsy hetsika ao anatin'izany efitrano fivoriana ao amin'ny Carleton izany izy ireo mba tsy hafahany manao ny latsabato izay ho tanterahana amin'izao fotoana amin'izao ora izao eny Tsimbazaza eny raha ny fantatra ihany koa dia ireo solombavambahoaka izay akaiky ny filoham-pirenena ireo voatazona ato amin'ny Carleton izay ny zava-misy aloha hatreto tsy afaka mitondra ny fankatsary sy tsy azo idirana ny efitrano misy ireo solombavambahoaka ireo amin'izao fotoana izao.